midika inona amintsika eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia fahatongavan'ny vahiny amin'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny région Île-de-France ary anahoana zany ilay fiaraha-miasa mivelatra amin'ny zareo. Inona no tena itsika mahatsiaro falitsika ary misaotra an'Andriamanitra satria ankehitriny zany dia miverina ny lanjan'ny renivohitra izay atao hoe sohiombona amin'ny malagasy ary faly mihitsy izy hoe ny zavatra hitany amin'ny fiaraha-miasa efa nisy ary dia tiany toizana indrindrindrindra zany hoe eo amin'le atondany vahoaka malagasy ahatsapa hoe Antananarivo renivohitra dia ho an'ny rehetra ary niriny hoe ny asa ataony dia ho fampandrosoana ny eny ambany tanàna zany satria ozy izy hoe amin'ny maha olombelona dia miendrika an'izany ny renivohitra ary dia alina moa zany efa nisy fiaraha-misakafo dia tena nafaly azy mihitsy hoe tiana mihitsy fiaraha-miasa ozy izy satria mana fahavononana koa nyvahoaka n'Antananarivo mba voatra amin'izay ny fiaina dia mahatokytsika hoe tsy ho ela teo izy zao tamin'ny fivoriana teo dia manasanao sahady ozy izy eo an'ny présidentinay azahoana mantanteraka ny asa tsy ho ela ary dia mahatokytsika hoe tanteraka zany satria le fiombonana firaisan-kina any fanondrina hoe amarina Antananarivo mba horery amin'ny Madagasikara horery amin'ny vahoaka malagasy dia mitanteraka amin'izay zany.